Etsika telo lehibe no karakarain'ny sekoly ambony SGE Tsikadivato Atoato. Isan'ny voalohany amin'izany ny ho tanteran'izy ireo amin'ny fahafolon'ny volana febroara avy izao etsy amin'ny site Ambatonakanga, mitondra ny fanazavana tsara ho fantatra mahakasika an'izany ny mpianatra teo aloha teo anivon'izany sekoly izany. ISGE Madagascar na Institut supérieur de géologie, de l'ingénieur et de l'environnement dia université privé anankiray eto Madagasikara. Mbola anisany izy rery hatramin'izao zany eto Madagasikara no mivoy ny sambam-pampianarana géologie de l'ingénieur et de l'environnement. Ao anatin'izay formation zay dia ny zavatra tena voizina izay avahana amin'ny institut hafa dia ny fampifandraisana zany ny géologie amin'ny tontolon'ny ingénieur sy amin'ny tontolon'ny tontolo iainana ny environnement. Ao anatin'izay dia mikarakara ny ISGE etsika voalohany amin'ny 10 février ao amin'ny site manomboka amin'ny 6h maraina mandrapaharivan'ny andro. Famelabelaran-kevitra ilay izy arahana ady hevitra izay andraisan'ny mpianatra taloha anjara ao anatin'le famelabelarana zany. Ny tena atao moa zany dia torolalana ho an'ny mpianatra vao afaka baka teo na afaka baka ka mikasa hianatra no étude supérieure zany. Ao anatin'izay dia tsara ny fanome torolalana ary zava-dehibe le torolalana omena izay zany satria maro amin'ny ankizy no tsy mahita izay alehany zany tsy mahita hoe inona ny sehatr'asa tokony hivelarany rehefa vita ny fianarany, ka te hampafantatra izay fa misy ny débouché izay azo tsara hivelarana zany ao aorianan'izay sehatry ny asa izay. Sationany fotsiny no lazaiko androany fa any amin'ny site Ambatonakanga zany tena hivelatra be le ady hevitra. Sationany amin'izany hitatsika zao ireto orinasa maro, orinasa mpitrandraka eto Madagasikara reto mampiasa vola eto amintsika mitady teknisianina amanalina izy ireny. Tsy voatery foana zany ny teknisianina avy any ivelany no hiasa ao anatin'izay fa misy eto Madagasikara izay avy ao amin'ny ISGE Madagasikara afaka mandray anjara, afaka misoratra anarana, afaka miasa amin'ireny orinasa ireny. Hitatsika ihany koa tato anatin'ity taonarivo ity ny hoe fivelaran'ny fikarakarana na fikajiana ny tontolo iainana izay tohanan'ireo orinasa vahiny. Ny mpianatra vao amin'ny ISGE Madagasikara ihany koa dia afaka miasa amin'ireny ary maro ny asa izay azo tsinjaraina ao anatin'izay sehatra ny tontolo iainana izay. Tsy voalaza eto iafa any amin'ny sitetsika maheno bebe kokoa an'izay. Farany eo amin'ny sehatry ny génie civil na ny taozava-baventy. Maro dia maro ihany koa raha tsy hitanisa ny olana eto Antananarivo amin'ity resaka embouteillage, ny fanorena trano. Hitatsika angamba fa ny zone suburbaine rehetra zao dia efa feno efa be trano zany any amin'ny sisiny any, ka izay fihitaran'izay dia efa azo lazaina hoe sehatr'asa hivelaran'ny avy ao amin'ny ISGE. Ny hetsika faharoa dia ny excursion pédagogique izay anehoana amin'ireo mpianatra vao afaka baka ihany koa zany hoe ohatran'izao ny santionany ny sehatry ny asa miandry rehefa avy mivoaka avao amin'ny ISGE Madagasikara. Dia ny farany tiana mampatsiahy fa amin'ny 17 martsa ho avy izao zany ny fidiran'ny dingana faharoa na ny andiany faharoa ao anatin'ny première année ny dingana licence zay zany. Ny takiana maimaimpoana ny hetsika rehetra, ny hetsika ray manontolo maimaimpoana daholo, fa ao anatin'ny fisoratana anarana no tiako tsendrina kely ny dossier zany mila karakaraina. Dia eo aloha zany ny fangatahana hisoratra anarana ao anatin'ny fianarana, ary ny lettre de motivation dia ny note relevé de note tamin'ny baccalauréat. Dia maorinan'izay rehetrarehetra izay misy ny entretien izay tsy maintsy lalovan'ny mpianatra te hianatra rehetra, ka aorinan'izay izy no voafantatra hoe ho voaray na tsy voaray ao anatin'izay. Tsara marihana ihany koa ny série izay takina amin'ity sambam-pampianarana ity dia ny série scientifique. Ao anatin'izay zany ny série D, ny série C. Misy ihany koa ny fijerevana ny série A manokana, fa jerena zany ny baziny hatrany amin'ny ambaratonga faharoa hoe nandalo dingana scientifique ve izy, nanana base scientifique ve izy, dia reny koa zany afaka miditra ao anatin'izay. Fanampon'izay ny série technique, dia ny technique BTP sy ny resaka construction zany dia voaray ao anatiny. Fanetanana tsotra ny ataon'ny solotenany ato amin'ny ISGE, manasa antsika mpianatra rehetra izay maniry mbola hanohy dingam-pampianarana eny amin'ny université zany ho tonga ho avy hanatrika an'io na liana na tsy liana fa
mbola tsy nahita fianarana anao de tongava manatrika an'le izy hitanao ao ny tory-lalana mahakasika ny hoe aona tokoa ny dingana afahana mianatra ao anatin'izay asa mpampianarana ataon'ny SGE zay a inavy ireo lafin'ny asa na sehatry ny asa misokatra ao arinan'izay fianaran'izay raha vita ny telo taona na ny 5 taona ianarana